Ny faranao maly talata ny fitsarana ny Romy Andrianarisoa izay tale kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha tany amin'ny lapan'ny fitsarana ny Hivoaka tany Londres. Raha nitatitra avy amin'ny National Crime Agency dia meloka honanao kolikoly ity mpiasam-panjakana ambony teo aloha ity. Ny 12 volana martsa ho avy izao ny hivoaka ny didy mikasika ny sazy izay ho azon'ny ity tompony raiky mpanjakana teo aloha ity araka ny nambarany fitsarana anglisy. Isy ny fananganana Rindrim-bato eo amin'ny 9 kilaometra eo miainga eo amin'ny bassin Anosy miazo an'ny Sianama sy ny lakandrano andriatany ary ny lakandrano C3 raha ny ambarany Ajara Solofo-Jaona mpandrindra ny tetika asa produire. Ity Rindrim-bato ity dia entina ny mafisana ny sisin'ireo lakandrano izay mamakivaky ny tanàna Antananarivo. Nilaza ny tompona andraikitra fa mety isa vanelingelenana amin'ireo mponina izay mipetraka manodidina ireo lakandrano ireo manomboka ny herinandro ho avy izao. Ny volana Jolay kosa ny roso amin'ny fanalana ny fotaka amin'ny lakandrano C3 ny avy ao amin'ny tetika asa produire raha ny ambarany Ajara Solofo-Jaona hatrany. Efa mihatsara ny toetrandro any Toamasina nanomboka omaly talata raha niaina tao anatin'ny rotsakorana nandritra ny herinandro mahery ireo mponina tany an-toerana. Miara-metana amin'izao fotoana izao ireo fokonolona ny anivon'ny fokotany sy ny avy ao anivon'ny kaominina ambony vohitra Toamasina manao tatatra mba hivoahan'ny rano miangona eny anivon'ny fokotany raha nitatitra avy amin'ny kaominina ambony vohitra Toamasina. Ho an'ireo mponina any amin'ny faritra avaratra sy ampovoantany kosa indray dia efa mampitandrana ny foibe famantarana ny toetry ny andro amin'ny fisinoram-baratra izay mety handalo. Misy noho izany ny fampitandremana ny loko maitso no ny rotsakorana manomboka ny zoma ho avy izao. Tafakatra amin'ny $10,500 na manodidina ny 700 sy 3,000 sy R1 sy 3 hetsy ary 4 ariary ny vidiny vary iray taona amin'izao fotoana izao eny anivon'ny tsena iraisam-pirenena raha ny voalazan'ny Andrian'ny Randriamiaramahefa talean'ny varitra anatiny eo anivon'ny ministera izay misahana ny varitra. Tafakatra hatrany amin'ny 9,000 sy 3 sy R1 ariary noho izany ny raiky tapo amin'ny vary fotsy izay milanja 50 kilao miala eny amin'ny mpanafatra raha ny fanambarany hatrany. Na dia eo izany efa izany fiakaran'ny vidim-bary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany dia ampy-tsara hiatrehana ny vanim-potoana ny maitsoahitra ny vary araka ny hita tany amin'ireo toeram-panadobiana entan'ny mpandrarahara-baritra ao Toamasina sy ao amin'ny Tseranantsambo hoy ny famoaham-baovao ny ministera misahan'ny varitra. Androany amin'ny 7 no igadinao Hivoaka ireo mpilalao mpilaravinahitra izay andrafitra ny ankoay ny ekipam-pirenena malagasy ny basketball. Isan'ireny Jerry Pepin Rabibiso, Rizalao Antany ary Sitraka Rarimana Antoine. Tsy isan'ireo amonjy any Egypta Kiady Razanamahenina izay tsy afaka tamin'ny hitra farany raha ny voalazan'ny federasiona malagasy ny basketball. Noho ny antony manokana hoy izy, no mahatonga izay tsy fahafahana izay. 12 zany no andrafitra ny ankoay manety fifanitsanana amin'ny afro basket ny taona 2024 ity.